ahoana marina? Iza marina no tena mpanohitra? Samy nanaraka ny resadresaka nataon'ny filoham-pirenena daholo, ny maro amin'ny malagasy. Samy manana ny fandraisan'izany moa ny rehetra, fa azo lazaina fa betsaka ihany koa no mametra-panontaniana hoe iza marina no mpanohitra eto Madagasikara? Raha resaka mikasika ny firongatry ny Covid-19 no nandrasana, dia azo lazaina fa nibahana tamin'izany resaka izany ny famaliana izay voalazany ny mpanohitra. Tsapa tamin'izany ihany koa fa tsy de tena milaza ny marina feno amin'ny vahoaka ny filoha, fa arak'izay mametimety azy ihany no lazainy. Andahoary atao jeritodika indray ireo loha hevitra lehibe izay no lazainy. Vao nanomboka moa dia resaka mikasika ny firongatry ny valanaretina coronavirus no resaka, ka nifantoka tamin'ny fitsikerana ny mpanohitra avy hatrany ny resaka, indrindra mikasika ny vaksiny. Hoy mantsy ny filoha hoe tsy mety ny vaksiny, fa ozy izy zay hoe ny Madagasikara dia ao anatina fazina observation, zany hoe mijery ahoana ny fivoarana zany vaksiny zany. Ankehitriny ary eo moa zavatra mahavalalana ihany ny ataon'ny olona zay mitsikera ao anatin'ny fomba botolo, ao anatin'ny tsy fieritreretana ny zavatra rehetrarehetra ataony ny fitondrana. Ny anahy manokana dia zay zavatra mahasony vahoaka, zay no mibaiko ny fihetsika sy ny zavatra rehetrarehetra ataoko. Mazava ny voalazany fa hoe manao fitsikerana bontolo fotsiny ihany ny mpanohitra, fa ry zareo rery ihany no mijery izay mahasoa ny vahoaka. Izany fomba fiteny izany dia fomba fiadin'ireo izay tsy te hiaino ny fomba fijery samy hafa mihitsy. Tsy misy mihitsy ny pirofo entina manamarina izany fanoherana bontolo izany. Ny antony dia milaza ny marina foana treto ny mpanohitra, ary tara foana ny fandraisana andraikitry ny mpitondra. Raha milaza fa mbola eo ampanaovana observation ny mpitondra, ny mpanohitra dia efa milaza fa ilaina ny manao vaksiny satria io ihany aloha no azo entina miady amin'ity coronavirus ity. Ireo vaksiny misy amin'izao fotoana izao no misy pirofo siantifika ary ekeny ny rehetra. Ny CVO aloha dia tsy misy pirofo siantifika navoaka ny mpitondra hatramin'izao satria ireo firenena afrikanina no mena CVO ireny tsy nisy niverina nanafatra intsony. Izany no pirofo mitoboka amin'ny tendany, fa tsy mbola azo itokisana ny CVO. Faharoa, raha nijery sary isika teo amin'ilay saritany navoaky ny filoha, dia ny lohateny dia milaza fa hoe ireo firenena mbola tsy nanomboka nanao vaksiny ary miloko mena ireo firenena ireo. Tsy misy firenena mandrosona iray aza mbola tsy manomboka nanao vaksiny, fa firenena mahantra mitovy amintsika daholo ireo tsy mbola nanomboka ireo. Ny firenena sasany aty Afrika moa dia efa nanomboka nanao izany. Koa mijery izay mahasoa ny vahoaka ve ny filoha, sa mitazona fotsiny ny ampipo mikasika ny CVO? Mbola mikasika izay vaksiny izay ihany dia izao no voalazany filoha. Fa ny mpanohatra raha tsy diso ny mpanohatra mihitsy dia nilaza fa tamin'ny namoaka an'ity CVO plus ity nanao ny tambavy dia hoe tandremo fa dedavin'ny rajoelona atao sorina ny vahoaka malagasy fa anao vaksiny fahobe ny fitondrana. Zay ny zavatra nilazaina tamin'izany. Zay ny teneniko hoe raha misy ny tantarany dia mijanona foana ary hitantsika daholo zany zavatra rehetrarehetra. Ankehitriny reny olona milaza reny ihany no miteny hoe mila vaksiny zay fa aleo ampidiriny eto Madagasikara ny vaksiny. Dia aza tahitra fa ry zareo ny ataontsika voalohany rehefa ho avy ny vaksiny. Zay aloha zany zavatra voalohany. Fa zao alohantsika hiverina amin'ny zavatra tena hoe matotra, satria tsy kilalao ny fitantanana ny fireneny ary mila fandaniana lalina izany vaksiny izany. Araka ny teneniko anareo teo dia ny hoe les variants avy any Afrika Atsimo dia tsy misy
vaksiny mihitsy matohatra an'io variant avy any Afrika Atsimo io. Tsara mihitsy angamba ny filosy ireo mpanolotsainany mijery archive rehetra fa ny nolazain'ny mpanohitra tamin'izany fotoana izany dia tsy fanekena ny anaovana andrana vaksiny. Rehefa mitondra firenena dia ilaina foana ny milazany marina. Ny tena olana ihany koa dia ny filazana fa tsy misy vaksiny mahakasika ilay variant Afrika Atsimo. Tsy mbola nisy manam-pahaizana angamba ny laza izany, ary ny ao Afrika Atsimo aza dia mampanao vaksiny ny mponina ao aminy ny mpitondra ao. Ary tsapa araka ny tarehy marika fa de mihena tokoa ny isan'ny olona maty any aminy. Toy izao no lazain'ny mpanohitra. Dia milaza izy fa hoe le variant zay tafiditra eto, variant Sud-Afrika, de mbola tsisy vaksiny matohatra an'io, mahasitrana an'io. De hoy aho hoe misy lien zay ao tsy fantatro raha ohatra ka afaka avoaka eto le izy rehefa avy eo, zay vaovao navoaka amin'ny BBC News, zay mampiseho ny africaine Cyril Ramaphosa nanao vaksiny ny premier jour nataony azahoany zareo vaksiny tamin'ny 17 février zany. Ministre Frantsay. Tenao ve de tsy mahafantatra hoe misy vaksiny natao Afrique du Sud nefa ao le variant Sud-Africain. Tenao ve président république dia asain'ny olona miteniteny foana manala baraka tena ohatr' zao. Le firenena malagasy ny afa baraka nahazo dose na vaccin 80 000, 20 millions tamina 80 000 tamin'ny Johnson. Misy mbola 20 millions amin'le AstraZeneca. Tenao ve mieritreritra fa reo vaksiny reo dia tsisy dikany, ary le filoham-pirenena sud-africaine manao soni dia manao vaksiny dia manaonao foana, de reo vahoakany koa manaonao foana daholo. Fa i Madagasikara ihany tsy mila vaksiny, filoham-pirenena Malagasy tsy mila vaksiny, tsy mila mamay vaksiny malagasy fa CVO dia ampy. Nareo menakavy eo rehefa marary atao evasanina. Rehefa misy marary dia lefa any amin'ny clinique privé, ary mbola ny clinique privé raha mahazo marché kasika ny test rehetrarehetra zay azo avy any ivelany io. Fa le vahoaka malagasy terena manao an'le tambavy CVO, asaina mihinana an'le CVO plus. Aiza les deux poids deux mesures ataonareo ty isan'andro, ny traitement inégalitaire atao amin'ity vahoaka malagasy ty. Zany ve zavatra tsy mampimezana zavatra atao zany? Fa tsy maninona fa zao efa nanaiky any ianao hoe tsy manakana an'le idiran'le vaksiny eto hoe ny mpanohitra ny tsindromina loha. Tsy efa nyteny le filohan'ny mpanohitra tamin'ny larobia fa de izy tena vonona nanao an'io vaksiny io, ary tsy jery anay fotsiny izy izay mpanohitra rehetra vonona nanao vaksiny voalohany, fa tsy le vaksiny efa any aminareo aloha. Aloka zavany resaka sao de zavatra hafa nitsindrominareo anay fa vonona izahay ianao an'izany vaksiny zany. Mazava tsara fa vonona ny mpanohitra anome ohatra tsara ho an'ny vahoaka malagasy, sahala amin'izay nataon'ireo filoham-pirenena maro maneran-tany, nampiseho ohatra ho an'ny vahoakany amin'ny fanaovana vaksiny ampahibe maso ho hitan'ireo vahoaka any aminy. Ny eto amintsika moa izany de tsy sahanao izany ny filoha, fa de ny mpanohitra no manana izany fahasahina izany. Loha hevitra faharoa tsara ho jerena ihany koa de ny momba ity voalaza ny filoha ity, mbola mahakasika ny mpanohitra ihany. Zavatra tsara fantatsika dia ohatran'ny mampatsiahy ny zavatra nitranga tamin'ny taona 6 zany ka hatramin'ny taona 7 satria dia ny mpanohatra tamin'izany ihany ane no mpanohatra ankehitriny izay nanoratra tany amin'ny fikambanam-be ny communauté internationale ny anasazy any Madagasikara ny fanafoanana ny AGOA. De naresy aloha zareo fa isan'ny vomafy maro ireo olona indrindra fa mpiasa tamin'ny orinasa afakaba zay avery asa tamin'izany. Misy mihitsy aza nanao antsoavo mba hoe ho tafiany Madagasikara,
ary naprisika mihitsy any Robert Mugabe nanao hoe mba hanao fanambarana anafika any Madagasikara. Eto dia misarika amin'ny saintsika rehetrarehetra hoe ninninona tsy fidovikevitro, ninninona tsy fidoviny ny fomba fijery dia tsy tokony malagasy, indrindra fa malagasy tokony hoe ho ray aman-dreny no hiantso fanasaziny na amorona indrindra moa zany fa ny hoe andeha indray amorona zavatra anapitehana ny vahoaka malagasy, anapitehana any piraitandrazana. Tokony raha manana fitiavatandrazana ny mpanao politika dia tokony tombotsoa ny vahoaka malagasy sy ny firenena ny tokony imasony. Ny tantara tsy fanadino ary tsy tokony holazainy na zavatra tsy marina ny vahoaka malagasy. Inona marina moa no nahatonga ny AGOA nahatony Amerikanina tamin'ny taona 2004 nanao fanonganam-panjakana ny mpitondra ankehitriny. Tsara ho averina ny tantara. Vokatr'izany fanonganam-panjakana izany dia voasazy i Madagasikara. Nosazian'ireo firenendehibe sy ireo mpamatsy vola mahazatra satria dia nanongana ny fitondrana no fidimbahoaka. Ny lalàna Amerikanina dia tsy manome alalana ny fanjakana Amerikanina anohy ny fanampiana amin'ireo izay mpanonga-panjakana. Tsy ny AGOA ihany no nahatony Amerikanina fa teo ihany koa ny MCA. Tokony ho nijery fitaratra aloha ny filoha vao miteny sy miampanga amin'izay zavatra tsy marina. Milaza tia tandrazana ny filoha kanefa dia mba mieritreritra izay voka-dratsy ny fanonganam-panjakana nataony izy. Tsy ny vahoaka malagasy ve no mizaka izany hatramin'izao? Fitiavatandrazana ve no nasehony tamin'ny fanonganam-panjakana nataony? Hatramin'izao aza moa dia tsy hainy ny mamerina ny MCA. Raha ny fitininy izany dia noho ny fitiavantena ny mpanonga-panjakana tamin'izany no nandetika ny firenena ao anatin'ny fahantrana lalina hatramin'izao ary mbola tsy tafavoaka isika. Ny farany dia mahakasika ny demokrasia satria moa dia nolazain'ny filoha fa efa manomboka firenena demokratika i Madagasikara. Toy izao no voalazany tamin'izany. Areto mba tiako ampatsahivina kely. Ny demokrasia dia efa mazava tsara ary hita taratra ny demokrasia amin'ny alalan'ny fandraisan'ny vahoaka malagasy anjara amin'ny fisafidianana ny olona izay tia nitondra hitatana ny firenena, hisolo vavazy na hitatana ny tanàna anankiray. Ny lalàna ny demokrasia eran-tany dia izay maro anisy na izay ny safidian'ny vahoaka no hisolo-tenana azy hitatana ny firenena. Ny famaritana ny demokrasia amin'ny filoha dia ny fanaovana fifidianana ihany. Marina tokoa fa anisan'ny fototry ny demokrasia ny fanaovana fifidianana marina sy ekeny rehetra. Fifidianana marina ve no nisy teto amintsika? Ahoana ireny doublon be dia be ireny? Faharoa manaraka izany dia toy nin'ny filoha tsy nolazaina mihitsy ireo fototra hafa mikasika ny demokrasia. Sa ve tsy fantany ny fisiany izany? Raha tsy tanteraka ireo fahalalana samihafa na ny liberté toy ny fahalalana maneho hevitra, ny fahalalana manao famorim-bahoaka ary ny fahalalana amin'ny fanaovan-gazety dia tsy feno ny demokrasia. Misy fahalalana maneho hevitra ve eto amintsika? Ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana dia ny mahazo azy ny raha matahora na samborina dia gadraina, indrindra ireo izay maneho hevitra amin'ireny Facebook ireny. Tamin'ny voalohany raha nikasa anao tatitra tamin'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka timmy dia mpitany filaminana amirongo fitaovam-piadina no miandra azy ireo fa lazaina fa mpanakorontana. Hatramin'izao aza moa dia mbola misy ireo olona tsy maintsy mbola migadra noho ny fanaovan'izy ireo akanjo mena. Ny mpanao gazety moa dia efa nisy mihitsy no nahiditra amponja ary mbola migadra hatramin'izao. Izany ve ilay hoe
manomboka firenena demokratika I Madagasikara. Ny momba ilay filaharana ihany koa dia misy zavatra ninina tsy nolazaina tao. Ilay filaharana io aloha dia ny aty Afrika ihany. Fa ny tena zava-dehibe amin'io dia mbola voaklasy ho rejima hybride I Madagasikara ao anatin'ny fanankilasina io. Izany hoe mbola demokrasia sadasada fa tsy mbola tena izy. Ny antony dia ireo efa voalaza teo ireo satria mbola betsaka ny fanankatsakanana atao eto toy izay nitranga any amin'ireny firenena afrikanina maro. Ny fehiny dia izao, natao an'izy ny resaka tamin'ny sabotsy teo iny, to natao amaliny filoha ny zavatra rehetra nolazain'ny mpanohitra. Na izany aza nefa ny resaka rehetra dia tsy fanomezana tena information feno ho an'ny vahoaka, fa izay everiny filoha fa mametimety azy any no nolazainy. Iza zany no manohitra ny mpanohitra? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?